Klasy tompoko vavy tonga sondraitsika rehetra atao anatin'ny fandaharana Sahia Lasa zao amin'ity ariva ity manomboka ny fandaharantsika miarabantsika rehetra ary manasa antsika hanaraka izany hatramin'ny farany takany mazatra dia manasa vahintsika atao anatin'ny fandaharana ho amin'ny anio dia ny loholon'ny Madagasikara teo aloha Andriamatoa Jafetra Randriamanantsoa no vahintsika manampaizana manokana amin'ny fampandrosoana ny eny ambanivohitra izy araka nambarantsika teo dia mpanao politika ihany koa mazava ho azy ary Brao National ny antoko HVM mpikambana ihany koa zany solitenan'ny antoko ao anatin'ny vovonany mpanohitra RMDM miarabanao Andriamatoa loholona foana moa ny fiantsonany loholona na efa tsy ampiarinazy aza misaotra anao mivahina atao anatin'ny fandaharana. Mankasitraka indrindra aloha amin'ny fanomezana ny fitenenana dia miarabanao ihany koa miaraba ny teknisianina rehetra isika atao amin'izao efitrano zao mandrindra ny sary sy ny feo dia tsy adino ny miarabantsika mpijery izay manaraka akaiky mihitsy amin'izao fandaharana Sahia izao ary iarabako anareo dia tsara riva tompoko ny manaraka kely an'izay azafady indrindra ty ampiantomboana dia somary mitondra ny teny fialatsiny kely amin'ny isika malagasy dia ninninona adevitra sy zavatra horesahana dia mialatsiny isika satria mety misy tsipelina diso eny mety misy ihany koa tsy mifanaraka amintsika loatra ka dia mialatsiny indrindra tompoka amin'ny izay teny mety atohina ataontsika hoe ny fiteny azy dia tsy misy mahay mandeha toy ny akony fa rehefa mandeha zafa sy lafaka ihany saotra tompo. Andriamatoa lolo Madagasikara fiainam-pirenena politika no resahantsika zany hoe eto aloha zany ianao dia tena misotomoko resaka mihitsy ny fahitanao ny zava-misy ianareo nivon'ny antoko HVM raha teo tsy dia enoeno matetika izay raha oharina amin'ny antoko mpanohatra hafa 7 Jona raha pitso misasaka tanteraka ny fiampitao-piasan'ny filoham-pirenena amin'izao fotoana izao fanontaniana amin'ny ankapobeny aloha ny anomboako azy fa hiditra amin'ny antsipriany rehefa aveo ianareo fitondram-panjakana teo aloha nodombiasa n'izao fitondrana izao ahoana ny fahitanareo ny asa tao anatin'izay roa taona sy tapan'izay. Saotranao amin'izay fanamarian'izay ary tena marina tokoa tonga amin'ny vanim-potoantsika hoe mimanda moa zany raha zay no amehezana azy izao fitantanana ny firenena izao feny aloha dia ny teny malaza azy dia fahalalanina tanteraka ny vahoaka malagasy fahalalanina ny rehetra mpanaraka na tontolo politika na ny ireo izay atao hoe misehatra amin'ny zavatra maro samihafa inona no mahafahalalanina an'ireo voalohany indrindra dia aty amin'ny manda zany ny zavatra tsapanay very repera sika io ny atao hoe very repera dia lay zavatra natenaina rehetra ny tantanana sy hitondrana ny firenena dia lasa kisarisary anganoangano arirarira hoy ny fitenenana ny anganoangano arirarira dia tantaraina dia avoakan'ny vava fa rehefa tena zoina dia inona no mivaingana amin'izay hoe mety kolotsaina any a-tsaina le izy fa raisinao mihitsy ambongadiny hoe inona moa le zavatra mivainga vita dia zay le ataoko hoe anganoangano arirarira no iainantsika amimanda zany tsika dia ny aina fotsiny tamin'ny hoe show de communication resaka fampanantenana le zavatra vita d'accord am'le hoe misy hoe reo ny infrastructure misy nina fa zao tao arina ny nandalovan'ny reny covid aretina rehetra reny marina misy miteny ankehitriny izy hoe zay ngara ny tonga teo niomanina hoe isy zany covid zany eny izay le atao hoe mpitatana izay le reflexe nampitatana sy fomba fitondrana zay mihitsy no mahasahirana nahavalalana hoe lay mpitondra ve zany zavatra hoe iainanao foana zany ianao raha hitondra na hitatana dia be de be zany ny zavatra rehetra homaninao ao ary miomana ianao mitondra fitondrana ka zay no amaliko an'izay aloha amin'ny hoe amin'ny akapobeny aloha zany zay fariteny zay
mety idiratsika izy a hoe inona ny olana isaky ny secteur fa ny mahafehy anazy de zao a lasa tohatra ny aina tao anatina onoono fijerevana sary zany no lasa ny ainan'ny malagasy de rehefa zany no iainanao a de hoamariniko am'izay le tena hoe very repere ianao zany satria tsy fantatrao ntsony hoe inona moa zany ny tena tanjona tia natongavana am'izao fotoan'izao mantsy ny andriamatoa lolon'ny Madagasikara teo aloha ny fantanin'ny malagasy de hoe ahoana sy ahoana ny hotoy ny famoronana asa iverina amin'ny laoniny ihany ve ny fiainam-bahoaka manantena ve ianao fa iroso am'izany tsika manomboka eto ny irosona am'izany aloha dia voalohany indrindra aloha lay drafitra izay noentin'ny fitondram-panjakana ny eritreretiny hoe hitantanana ny firenena aloha no tokony ahitsy nandalo an'ireny le voina maro samihafa reny tsika ny covid moa ny resahako za tsy de hiditra lalina amin'iny fa raha nandalo an'ireny zany tsika de lay programan'asa natolotrao zany a mila ahitsy zay le ataoko hoe mila fahaizana mitantana zany mila mahay manitsy an'io amimanda zany ianao zao de teny mihitsy ao ataovy ny bilan zay tsy teny hoe inona ny zavatra misy hitanareo zay moa zany a le resahanao teo hoe ovaliko am'izay le teneninao hoe ohatrany tsy de enoeno ianareo amin'ny SVM izay tena tsy de enoeno tokoa izay satria ny anay zany aloha alohan'ny tenenana de avadibadio impito alohany lela de tokony mieritreritra tsara ny zavatra olazaina zany hoe tsy ho fomba ny SVM mihitsy ny teny aminao isan'andro hoe tatatata aminao tsy zany reo fa reo zany mila mandinika de azao de mametraka ny paikady de manoro hevitra raha miainy koa ny olona satria eo koa ny olana ao anatin'lay mahavarina valalanina resahako zany rehefa tsy mahay miaino anao de tsy takatra tsony ny zavatra tia natongavana satria eritreretinao am'lay show de communication ataonao eritreretinao ho manenjika anao daholo ny olona rehetra izay nefany lay diso tanteraka mihitsy anatina fijery tsara zany mahay miaino anao dia manitsy ianao izay zany lay tenenako an'lay hoe tokony nahitsy zany ny drafitra iny mba antsina atao hoe anenjehana n'lay lavaka sy lay zavatra tsy nety teo am'lay fitantanana fa rehefa tsy mahay makalesona ihany koa de sahirana de dikan'izany ho feheziko le izy de zao tokony iny le programme iny tsisy maharatsy ny programme rehetra nke laingany hoe ratsy ny programme hoentin'ny mpitondra zao na mpitondra zao programme rehetra tsara daholo fa zao fomba fanatanterahana azy sy ny fomba fahaizana manitsy azy amina fotoana petrako tsara amina fotoana anankiray satria nandalo krizy ianao teo de tokony hoaingany ianao zany manitsy azy manana manampahaizana be ohatra fotsiny zany zao za zany te mba antany aiza ho aiza ny plan de relance par secteur tena secteur resahako zany de ao ny sosialim-bahoaka ao ny fampandrosoana ianao teo miteniny tontolo ambany vohatra zay ny karazany io moa zany de mba anisan'ny taleta men'Andriamanitra io fa de haiko aloha raha mijery an'izany tontolo ambany vohatra zany zany zao dia ao ny industrie ny fizany fananatany sy ny paikady rehetra hoentina am'ireny satria ny ohatran'ny teny ianao fananatany tao lasa manokatra aditsika zany zao am'ireo lay hoe teratany vahiny sa tsy teny hoe iza fa misy lasa adindray ny malagasy mifampifandrafy amindreo zany zavatra misy ny tontolo ambany vohatra zao inona mipaikady mazava amindreo hitady dio efa misy fizarana tany 2 hektara mandeha efa nisy an'lay hoe fiarina fanohanana ny tanora andrara efa mandeha zany am'izao fotoana zao dia tsotra ny resahako azy tsy tsara le tetikasa fantatro reny tao amin'ny ministera ny fambolena sy ny fiompiana fa ono lay fizarana ny tany sy lay inona moa zany fametrahana lay tanondra andrara ataoko hoe zato anga sa zato mahery izy 800 tantsaha malagasy ahona izay hoe reto alohany nataonao dia irerianao
fa ahoana le 20 isanjato tena malagasy ary tadio fa ny firenena malagasy aza manofitsika itsika mbola hoe vocation agricole ao misy ny olona ao ny misy ny arenatsika arenane ny olona arenane io tany io arena dikan'izay zany ny fanakambanana an'izay sy ny fijerevana hoe inona no androsoana kokoa zay zany amiko de hoe zava-dehibe ohatra fotsiny inona zao anatina plan de relance no tsy afahana manao mametraka fotsiny hoe ferana mihitsy isaky ny district mamboly hatrany amin'ny 200-300 hectares zay any district zarainy amin'ny commune zay mety commune 10 izy de commune 12 izy mitambatra ao tsy maninona mety manao hoe manana asa mihitsy zany 10 hectares tsirairay commune io zany tsy maintsy ataony am'izay fotoana zay inona ny mety hotoy an'izay zavatra resahako zay am'izay fotoana zay tonga ho avy miditra ho azy nyetra satria tsy ho secteur informel mihitsy nipetraka ao tsy ohatran'io zavatra misy io fa ho formel am'izay apetraka ara-panjakana zany mety asy ty de mampidibola io asa io rehefa avy eo hitondrany ministera tosika na zezika io na inona moa zany rehefa mety ambioka rehetra ilaina amin'ny fampandrosona rehetrarehetra ny vokatra miakatra ao am'izay fotoana zay zay fanomboana fa io mety ho tonga hatrany amina 500 hectares 600 hectares arakaraky ny aben'ilay toerana afahana mamboly zany vita zany faisable zany zavatra resahako zany manao zavatra 10 hectares na 50 hectares isaky ny commune ve am'le commune amin'ny tontolo ambany vohatra ho sarotra zany tsy nataonareo tamin'ny fotoanandro nitondranareo dia olona zaiko tsara mihitsy eto any resaka kely an'izy ty fa rehefa tena tsy eo moa zany dia sahirana hoe tsy zao ny paikady nisy zavatra ohatr'zao no efa nyresahana tao resaka io momba n'le hoe zay dia zone d'investissement agricole ny fomba nytenenana azy tam'izany fotoana efa nyresahana sy natao tam'izany ny tena tanjona tao anatin'le izy de mampetraka tanora-pandraraha am'ren'le toeran'reny inona ny zavatra tao aminy efa nisy fifanarahana fantatro monakaiza le izy zao tamin'ndrareo indianina satria tam'izay fotoana zay ny zava-nisy dia hoe alohantsika tsy manafatra tracteur tonga de tracteur tonga ty fa mametrakytsika usine na de montage andreo tracteur reo ny andianina efa nyresaka hoe zay ozy izy d'ici 5-10 ans orinan'io dia mety tsy trandraka tsony an'ty farmaka ty fa io licence Ford io fa kosa mety hitodika amina zavatra hafandray dia nydikan'izay de zao inona no olana anaovana an'izay usine alefa ny pièce détachée rehetrarehetra de tsika no manao montage hatramin'ny tracteur io hatramin'ny accessoire io dia ny vinavina tam'izay toerana efatra teto Madagasikara za tsy teny an'le izy fa misy any avaratra misy teto ampovoany ary misy any atsimo ametrahana an'ireo tanjona am'izay fotoana zay mananasa avy hatrany lay tanoratsika mianatra am'ireo kifama mianatra ny technicianna mianatra ny fambolena reo teknika am'le tsy matériel nampitainareo tamin'ny fitondram-panjakana vaovao ve zany misy document any fa io de teneniko anao mihitsy za tsy teny hoe izy le olona mbola any izy nyresahana an'io fa ozy izy hoe zay manana ny programme anasanay monsieur Jafetra zay mihitsy ny teniny oka tsy ho influencenareo am'izay zavatra tsy vitanareo sarotra mianao an'izany zay no teniny olona zay any izy jery azy misy industrie samihafa hoe nampanantenainy fitondram-panjakana gasikara ohatra sao de efa lalan'ny tohitsy sao de zay kosa ara no tokony hoe hitarika kokoa any fahombiazana no zay eritreritrareo zay de zay de hitanao da eto zany de tena tiana marika mihitsy za zany na enao an'iny de nieritreritra ny fomba ny fijerevako anazy ray tsara zany fa ono am'lay tantsava 20 isanjato inona amy mamaika anao tomobile fiara manara-penitra moto sy ny sisa sa hoe sao de zay koa arany azony kopienany le projet le tao aminay
so de tonga de usine na matériel agricole no natao teto ohatran'ny angany Brésil any zany aniny matapapatanjaka azy am'izao fotoana zao inona tsy matériel agricole hita any a Brésil irareo ihany no mitrandraka azy zany zany raha ohatra hoe tsara le foto-kevitra hoe anao industrie ohatran'ireny fa jereo lay tanoratsika ary ny de resahako anareo eto fa ny tontolo ambany vohatra no mbola afaka mama any chômage io satria zao le technicianina mivoaka na manao mécanique na rehetrarehetra afaka zany am'izay fotoana zay reo le usine reny resahako teo reo afaka aparitaka anareo any am'le toerana misy velaran-tany lehibe afahana amkarana vita zay ny fomba ndray idiran'ny tantsaha aminy azo atao vente location anareo fanjakana no misangazy anazy izy zany sady mamboly ny tany any mamerina ny vola tsy kelikely le commune naraka lay resahako teo eny am'lay faritra rehetrarehetra misy an'lay superficie iasana ireo matérielindreo any no miparitaka araky Madagasikara. Andriamato sénateur ono ianao ve mieritreritra fa ny fitondrana am'izao fotoana zao mety roso am'izay hoe tena fanovana fanitsina nyty politika an'ity satria vao tamin'ity herinandro ity no tonga tany be tainomby mieritsetosika ny engin sy ny fitaovana anaovana n'ilay tanamasoandro 700 ny trano atsanganany. De ny valiteniko de tsy ohatra hoe sarotra satria ny teny efa azonay de zao tsy mety am'rareo zany zavatra fomba fijery lavitra ohatr' zany fa mety eritreritra zany fahitako anazy de tsy ohatra ihany tsy zao fitondrana zao aloha zany no eritreritra an'izay noho itsika koa raha zany ny zavatra resahako zany inge zany tena programme lavitrezaky fa ny am'izao zany dia ny fahitako azy zany ny fomba fijeryndrareo hoe amin'ny fitantanana ny fahavitana lay trano zany tsy fantatro moa no hofan'io na amidy io dia ho takatra lay tantsavy ho takatra ny atraiza ny karazan'olona sy sarabe mbahoaka atakatra an'lay trano apetraka am'izao fotoana zao any marina hoe misy hoe zay moa zany le hoe business le trano natao teo alohany raha azoko tsara nge am'izao fotoana zao misy mividy ihany fa rehefa aveo indray reny mampanofa mbola mampivara lasa misy spéculation zany le izy dia ohatraohatran'izay koa ve zany no fandele za tsy misakana mihitsy tsara zany tsara mahavita an'izany fa za re mba tehiteny mihitsy amin'ny mpitondra rehefa mijery zavatra ohatran'ireny lanjalanjao aloha firenena ohatran'iza le hoentinao fa eo koa no olana ny tsy fahaizanao mihitsy mijery an'le hoe ny firenena malagasy ve de ho copie-coller amin'ny firenena any Azia ohatra misy any zay no zay fijery zay koa zany tokony ananana rehefa mitondra firenena hoe raha mitondra an'ity firenena ity ahako ohatran'iza moa le firenena hoetiko fa rehefa ohatra tsy hainao manavaka an'izay dia very repère-tsika io tena manamafy mihitsy hoe very repère-tsika satria le idéologie sy lay fomba ny tenenana ary fomba ny taritana andreto lay vahoaka malagasy reto amina fampandrosoana kopiena amina zavatra tsy mifandraika amin'ny akory tsy mifandraika anak'olotsaina tsy mifandraika na ny toetoetry ny tany toetoetry ny olona zany ao anatiny daholo ho mila voafariparitra daholo hoe karazan'ny olona hoana moa ny toetoetsain'ny malagasy toetsain'ny malagasy tsy mitondra velively amin'ny toetsaina européenne na ny aziatika marina hoe mety misy mifandray ihany tsika manana ny fomba tsika manana ny finoatsika manana mihitsy ny fiheverana ny fomba hitantanana ny firenena sady tsy mite hiverina any amin'ny hoe mananinona ran'ireo le mpanjahaka sy le tany aloha reo reny moa zany ohatra miverina foana de rehefa miresaka an'reny de ozy izy ny sasany hoe nareo zany te hiverina ny fanjakana andry na azafady alay voany lesona tsara hita tamin'ireny de amboary ampanitsio amin'ny toetrandro iainantsika zao afaka mifameno zany fa aza tsipahana satria hoe anareo taloha zany mbola toetsaina ihany ko simba ato anatin'izao bilan resahanao
tsy mba tao anatin'izay zany raha tao anatin'izay roa taona sy tapany tsy zay manana ny gasy io zany tsika zany zao ny zavatra hitako mialatsiny fa mandinika ihany koa amin'ny tontolo iainana rehetrarehetra ny gasy io zany zao de te ahazo zavatra mora zany foana de mangataka foana miandry fotsiny hoe tsy maintsy isy fanampiny tsy maintsy very tanteraka ao amintsika le toe-tsaina hoe hiasako hiasa ao le hoe ho an'ny firenena ao le zay le ampantrona firenena ao le hoe inona ny ahavelona fa manantena lasa ianao hoe tsy mahita hoe lasa ohatrany kifetsifetsy zany ny malagasy ary am'izao fotaondrao misy miteny amiko mihitsy tsika gasy le tsy aloha tsy mifampisambola ntsony mifamitaka efa tonga hatrany am'izany ka io indrindra manjay de matolo olona miresaka ianao hoe ny hoe ohatrany hoe fa zatra ny moramora zatra hoe mena fotsiny zatra ino moa zany efa ny rahantsika nalala ny zavatra antranga teto amin'ny firenena fa sao de ho diso hevitra ianareo mpanohatra fa ny fitondram-panjakana manana olona manam-pahaizana maro samihafa miara-miasa amin'ny ao na inona tenenina na inona lazaina ary fitondram-panjakana ara-dalàna ty iza moa no miteny aminareo fa tsy azakazaka amin'izay ny famatsim-bola manomboka eto satria io zao ny coronavirus efa milamina izy io afaka mitodika any amin'ny tena fampandrosoana amin'izay zany tsika raha ny tokony ho izy lay ho raisiko aloha le hoe mety ho fahadisokevitra na tsy de fahadisokevitra lay izy ny fijeriko azy indray fa io nge ohatrany hoe manolo-kevitra ianao de rehefa tsy raisin'ny olona ny hevitra ao de miverina aminao io lay tonga amin'ny fitenena malagasy hoe ny teniko ny oariana fa za azariana ka manana an'le manam-pahaizana fa tokoa ny ao amin'ny fitondrana ary tena be de be mihitsy isaorana aloha fa namokatra manam-pahaizana isika malagasy fa ny azy zany ny fanontaniako hoe izay fahaizanao zay izay fanananao fahaizana manam-pahaizana zay mitatana an'le firenena inona no mba hoentinao ho an'ilay firenena sa le hoe tonga amin'le toerana de miaro ny seza aloha de manao ny business de manao ny izay ve zay zany le resahako hoe very zany le kolotsaina ka na manam-pahaizana tahaka ninona renao rehefa very aminao le kolotsaina mihitsy ianganao ary ametrahanao paikady dia sarotra zay teny ianao hoe mahatonga ny vola tonga tokoa ny vola fa rehefa eo aminao ary ny vola rehetrarehetra fa tsy hainao ny mampiasa azy de makaiza ihany zany zany no analisy fijeriko amin'le izy za zany tena maniry mihitsy engane ka tena hoe hiazakazaka tokoa fa saingy zao alatsiny fa ho toiziko kely dy izy ty raha namaky ny tatitra nataon'ny prime ministre ako nisy tatitra moa le hoetiny eny amin'ny hoe zao ny zava-bita zao ny zava-bita sy roa arivo no dia mialatsiny miala fondro tompoko tena miteny an'izay ako andriamato prime ministre olona lajaiko iny fantatro iny tako hoe ohatran'ny rahalahy iny zoko be tena mialatsiny fa jereo fa le tatitra nataonao ane ka misy zavatra tsy indrindra fa miresaka tarehimarika ianao tsy mifanojy mihitsy ny sasany ary misy apahany betsaka amin'ilay tatitra ataon'ilay ministera eo ambany fiadidianao zany zany mba teny alohany ren'lay tatitra reny mety ny tatitra ataonao no fa tokony misy zavatra zany ampifantsiana fa misy tarehimarika mifandisy mihitsy ao za tsy teny fa anjaranareo no mikaroka azy avoaka ny reto le ministera sasany manao tatitra zany dia rehefa mijery an'izany zany ianao ary inona ny dikan'izany midika inona zany aminao dikan'izany zany amiko dia zao hoe lay tatitra ve zany le ataon'ny reto le ministera reto tsy fantatry le prime ministre akory fitantanandrara-panjakanao zany ao anatin'le fitantanana mihitsy raha te andrositsika sy hamaritra ny zavatra rehetrarehetra tokony atao zany lay hoe singamboly mandavony vositra satria zao rehefa tena mandeha ka ile zavatra tsy mifanojo le izy satria hafa no avoakan'le secteur sasany hafa nefa ny le tena fijery iza zany le tena mety hitantanan'le firenena ao anatin'iny le tatitra iny tsy atafavoaka baolina ve zany ny gouvernemanta zao raha ny fahitanao azy tsy maintsy manolo gouvernemanta ave ny fitondram-panjakana ny filoham-pirenena io moa de safidiny io fa za zany te teny hoe ataovy ny bilan anareo
ka raha hitanareo anatin'ny bilan fa mbola matafavoaka baolina arclair isa ny hevitra andreo mato sénateur ajafetra manoloana ny zava-misy mila miroso am'izay ve nareo ve mety hoe raha antsona zany miaraka am'ireo hevitra reo ny manivon'ny SVM mety hiditra ao anatin'le gouvernementa ny resaka aloha eto aloha tsy zay mantsy zany no mety ho avako kely ary tonga de ho resahako mialoha aty amin'ny mpanohatra zany zay zao ny mpanohatra zany dia misy tanjona anankiray iraisana misy tanjona hitovizana ao fa amin'ny mahasaminy atoko manana ny hevitra voiziny ny atoko tsirairay ny idéologie hitsanganany ary ny paikady hitsanganany ka ilako avy hatrany le hoe tonga de hoe SVM le resahantsika na izy zay ngambany aty amin'ny mpanohatra zany dia miaraka zany reo mety hoe misy fomba fiteny moa hoe io koa efa ny fanoerana koa nge zao fa tonga an'le hoe géométrie variable ao zany miparitaka satria paritaka rehefa ohatrany hoe ny SVM tsy mifakahazo amin'ny team tsy manaiky leadership ny filoha Marc Ravalomanana itsony ianareo anatin'ny RMDM ao miparitaka sy hatreto aloha lay faux problème sy faux débat ko aloha zany am'izao fotoan'izao alefa be de be mihitsy satria mety ho tonga zany izay le resahanao ovaliko am'izay le gouvernement tanao mety ho tonga zany satria raha no voapaikady sy aingana sy azakazaka be zany lay fitondrana de mety hijery an'izay fisokafana zay ka ao amin'le mpanohatra aloha karaha zay zany am'izao fotoan'izao no samy hoe hovakivaky am'izay le izy nefa misy fotikevitra tsara ao dia namany tsy misy ihany ka zay le no tiako resahana hoe zay le hoe karazana am'izao fotoan'izao koa ny mpanao politika daholo nety manodidina ny mampiditra virus eo manapotika an'izay le fiarahan'izay io nge ady fiady daholo ny rehetrarehetra samy manana ny fomba fiadiny hitany fa mety andety aro tafavoaka lavidavitra kokoa dia atao zay anapitehina an'izay de zay le teneniko anao hoe misy virus zay no hitsangananay foana hoe raha mahita ianao misy fotoanany zay miaraka foana misy miaraka amin'ny izy moa ny filoha Marc Ravalomanana izy aloha no ary izy no samy mitsangana eto de afaka ifanoezana fa ny tsara ho fantatry ny olona ihany koa de zao ny filoha Marc Ravalomanana sy ny filoha Jona mampianina neka mifampiresaka ny zavatra mifampiresahana dia mazava ary ny tenako zao anisan'ny hoe témoin zany ianao président Ravalomanana no any Madagasikara ianao zao no mitarika eo dia tsy maninona tantananao ny any ny aty ivelany kosa amin'ny lalàna amin'ny raharaha rehetra iraisam-pirenena afaka ho raisika zay le ataoko hoe mifampiresaka foana reo ary tsy mandehandeha ho azy zao zavatra misehoako sarisary be dehibe zao misy fampiresahanao areo miresaka foana reo fa lainy ka io le ampidininy olona satria le anankiray moa tsy mba miteny loatra lay président hoe zange misy an'izao izy efa fomba aniny zay le tempérament izy tsy ty miteny aminao zany fa misy zavatra atao ao ary misy paikady apetra mihitsy misy consigne avany meny anay inona ny condition apetrakareo mety hoe iarahana miasa amin'ny fitondram-panjakana am'izao conjoncture na contexte zava-misy eto amin'ny firenena zao le izy aloha tsy ataontsika condition ny fomba amaleko azy sarotra mantsy de hoe zay ne zao atao hoe te ivelan'ny kanja izay te ivelan'ny kanja indray ve no ametraka contrainte sy condition ho an'ny zay mpitondra eo fa ny anay teny atsipinay amin'ny fotsiny hoe jereo ny fomba fitantananareo ny fanjakana bilan aloha ataovy ny bilanareo rehefa hitanareo fa tsy mety lay izy dia vonina ny fametanana ny manodidina rehetra satria samy malagasy daholo samy malagasy ny jerena firenena ny jerena eto eto zany tena soroko mihitsy le hoe couleur politique sy zay fomba nitantanany tao satria rehefa tsy zao zany tsika no anarina ny firenena de fanontaniako no apetraka hoe rovina zany tsika no anarina an'izao lavaka zao lavaka mangitrikitrika zao satria averiko ny teniko tamin'ny voalohany ny paikady rehetra hiatrenany ny le plan de relance rehetra io manjavozavo tsy fantatra ntsony zay zany lay niteneniko ary zay no nampatonga namaky an'lay tatitra ny prime ministre hoe nijerevako mihitsy
inona moa zany ny paikadiny ty firenena ity ialana am'izay am'izao mimanda le fotoana kely farany zao ka raha mahita izy fa mbola mety reo ekipe reo tsy maninona toy izy fa zao kosa aza vela ho lasaka faran'izay lalina ny olana sy ny lavaka efa andehanantsika am'izao fotoana zao tsika ny tena depaseny rehetrarehetra firenena rehetra manidina atsika neritreretintsika ho ampindramo singarana zao lasa any alohatsika menatra ho any tena mba miaraka amindreo ihany misy fany amin'ny asa atao moa zany de mifanerasera maro amindreo lay vahiny ireo lay consultant miara-miasa amin'ny tenindreo fa de tena misy amin'ny teny mihitsy ny sasany hoe tsy napozinay ohatraohatran'izao ianareo de ho anaty goniray daholo le hoe ianareo amin'io de zay le itenenako mihitsy hoe afaka ijerena hoe inona ny fomba ijerena sy anafotana le firenena ho aloha zany ny asoroko reto karaha miaraka de tena mety hoe lay champ de communication sy lay ana rehetra mba tokony apetrapetraka am'izay fa hoe inona no anavotana aingana dia faritana mazava hoe aizany lalana tena ivoana ary misy paikady mazava no ivoatsika fa sarotra be lay manao paikady amina zavatra tenenina fotsiny nefa ny fomba natanterahana azy tsy eo aminao akory resaka sehatra iraisam-pirenena ianao teo manaona fahitanao ny fifandraisan'izao fitondram-panjakana zao sy ny mpamatsy vola mpiara-mombonantoka iraisam-pirenena ny zavatra hitako aloha ohatran'ny raha ny fampiresahana ihany koa tsy de matoky atsika ntsony ny sehatra iraisam-pirenena zavatra be dehibe mantsy no mamatotra an'io ao zany lay hoe misy lalàna apetraka eto misy inona de lay fomba fanatanteranao aloha fitondrahanao an'ilay firenena aloha misy violation na constitution répété matetitetika any ao zay nefany jerendrareo akaiky zay ao amin'ny momba ny démocratie sy momba ny zay le fitantanana amin'ny ankapobeny ary ny fangararahana amina fitantanana ohatra raisiko ary mety ho apetraka ao fantanina ny enquête parlementaire nataonareo momba ny covid hatram'izao ane zay tsy eny vitako moa zany ny asanay de napetraka izy de nangatanay hoe isy hotoyany aiza hoe zany ny inina tsy resahany reny aprimindry zala apriminy reny satria sarotra ohatra zany tamin'iny enquête parlementaire nataona iny ane ny atsasaky le vola azotsika ane tsy hitanao miprofo mazava sy ny karazany eny ahoana ny fomba nampiasana azy nefa lany nefa tsy ao nefa lany zany le izy ka miresaka ianao eto amin'ny reto le hoe famatsim-bola sy anina hoe mbola ny fahitako azy de hoe lay zavatra tena ataondrareo zany amina projet lavitrezaka tena hoe hitondrana fampandrosoana somary tsy de tena mananina atsika izy fa raha vao mahakasika kosa an'ireny hoe any atsimo zao misy ny kere any amin'ny maha-olombelona zany dia manampy izy zay zany no ataony satria zay le teneniko anao hoe fomba fitantanana raha vao tsy de mazavazava ianao aza manantena reo olon'ireo ane miteny aminao fa manana maso sofinety mihitsy ane zany banky iraisam-pirenena européenne ary azadiny ty mantsy nandray ohatra nitsonitsy ny avitsika zay le resanao hoe be dehibe manampahaizana malagasy ngarazany fa amindreo mpiara-mombonantoko reo any misy gasy daholy atrany miasa any amindreo famatsimbon'ireo misy an'izany any fantatry zany satria ao amina sehitra ohatr'zany tena mifandray amindreo de reo tena miteny mihitsy raha ity ho tsy tavavoaka fa raha zavatra ohatr'zao zao no tokony ho andehanan'le izy zany nefany ny miresaka an'izany aminao anatina fitondrana am'izao fotoana zao sarotra ka zany le tiako resahana hoe manahirana ny zavatra ohatran'izany manahirana fa vao maly sa afaka maly ny fantatra hoe nanome telo amby 10 miliara ariary atsika ohatra ny firenena sinoa no anana ny toekarena zay mantsy le natonga nanontany anao teo hoe ohatra nefa mba me miverimberina ve zany lay atao hoe fiaraha-miasa fifampatokisana miasa lama de azo hitarafana ny ho avy ve zany hoe eny ary mandeha am'izay tsika amin'ny fampandroso
Ny fifanarahana amin'ny sinolo dia mila mitandrina antsika. Mila mailo tsika zany miara-miasa. Ianareo ihany koa niara-niasa tamin'ny fitondram-panjakana sinoa teo aloha. Ary hita koa satria mantsy ny tsara fantatritsika ihany koa dia ny Europiana sy ny sinoany misy concurrence be dia be. Itsika nefany amin'ny mbola hoe zanatany frantsay atsika ao amin'ny vondrona Europiana sy zareo raha ny tantara zay fa tantara mbola zareo mety ka ny zavatra miseho ohatran'io zany dia mila fariparitana tsara lay manome tsara zay zany zay ndray zany tena apetrako mihitsy ao amin'ilay diplomatie international manana olona mahay an'izany tsika mila mahay mandeha tsara ao anatin'izy io satria anisan'ny fahalalako anazy raha ny zavatra hitako sy ny ainana anisan'ny somary hoy aho nahavoany filoha Jona mampianina io firaisana tamin'ny sinoa somary fitongalanana kely fotsiny na mety tsy fatongavana kely fotsiny tamina fotoana fivoriana zay tokony ho natao ny rana tato amin'ny akilany ny Europiana fa saika lasa tany manao autocritique nareo HVM zay zany no fomba zay ny manaiky zay zany tena miteny mihitsy hoe misy ny mety misy ny tsy mety ka rehefa hitanao hoe ty ny tsy mety de anjaranao ny manitsy anazy fa ny olona tsy mahay manitsy ny tena na ny antoko tsy mahay manitsy ny tsy nety nataony dia sarotra no mbola hoe eritreritra hitatany ianao eritreritra hitondra ianao nefany tsy hainao akory ary nanitsy ny diso nataonao sarotra zany. Azo hitarafana ny mety hoe fombiazany ny fitondram-panjakana ve ireny famatsim-bola samihafa re hoe tonga reny eo amin'izay hoe fiaraha-miasa iraisam-pirenena zay. Ny zavatra ohatreny aloha ny famatsim-bola zany aloha de fotoana maharitra no iresahana an'izany. Ao nge efa nisy documentalo tao hoe tsy maintsy hisy foana ohatra zao reny irana tamin'ny mpiara-monina tamin'ny ministera mponina renylay ina moa ny fomba nilazana anazy fanampiana ara-tsosialy sosialy sy ny karazany entinareo niatrehana ny kereta amin'izany fotoana reny ane efa tany aloha tany de amin'izao fotoana zao le izy tonga mbola misy tonga le apahany reny zany zavatra efa vosiny fa eto zao de mijery tsara mihitsy hoe tsy ny fomba amaliko anao zany dia ohatr'izao ami mandatsika tadidio tsara fa ny conférence de bailleur nazahoana ny Jona mampianina ny volany asana tamin'ny fitondrana teo dia misy daty io niarahana tamin'ny mpamaty vola 2017 à 2021 tapitra am'ty zany izy tsika zao mi-mandat 4 ans io 4 ans io inona zany zao no adimby an'izay indray hatramin'ny manomboka 2022 zany io hatramin'ny efa 2026 mihitsy zany zay le izy zay zany mijery zany koa zany anisan'ny arahako mba mijery an'ilay fitondrana hoe inona moa zany reny tadidinao ngamba fa-rajondranompianina nanao an'renylay hoe tany ampitondranomasina ny feonampanao gazety nanatrika an'ireny misy be de be nanatrika an'ireny nafantatra tsara hoe aona ny fomba zany hoe azahoam-bola hitatana reny anie le programme tamin'izany zay tapitra zao io le famatsiana kely resahanao io mialatsiny famatsiana kely ehoany kely ny fomba fijery koa zany tsy reny famatsiny reny mihitsy no hitondra ny firenena hatrany amin'ny 2026 zay zany de resahako aloha tsy le azotsika reo zao fa ny zavatra tokony no jerentsika de zay le ozy za hoe mitondra firenena mitondra lavitra ianao manana manam-pahaizana am'izany za zany tokony hijery hoe aizany le hoe misy an'le hoe document stratégie pays rehefa miresaka document cadre aiza zao ny document cadre ny Madagasikara am'izao mi-mandat zao izay tokony efa préparé satria io ndray no etrena n'lay efa taona ho avy zany fanontaniana mipetraka any zany mila fikonan-doha mila mijery
mila hoe ahoana moa zany ny hitantanana firenena zay le tenenao hiazakazaka zany tsika ao anatin'le 2 ans et demi fa ao anatin'le 2 ans et demi nge tokony voafaritra ao anatin'izay document cadre zay le tena paikadinao mihitsy fa tsy mijanona le 2 ans et demi fa 4 ans io tokony hatrany mety zay ve zany ny ao anatin'le PEM hoe ivoaka io moa zany mbola andrasany ny fanontaniako andriamatoa olon'ny Madagasikara hoe ny tetikasa filoham-pirenena le am'izao fotoana zao ve zany mety tsy andeha araka ny tokony ho izy mihitsy raha ny fahitanareo azy tokony ahitsiny io zany fijeriko azy misy zavatra tsara nge hoe lainga ho azy zany hoe tsy misy tsara fa de rasy jolo za zany mahita rehefa mijery an'ireny document reny ihany koa mamaky ny tena de mahita hoe misy zavatra tsara azo tominao fa zao tsy fantatro na hoe misy fomba fiteny malagasy manao hoe manjeny ny andro lava ny atao hoe manjeny ny andro lava zany de hoe ataoko rapitso ataoko rafakapitso de rehefa aveo tonga de azakazaka anao an'le izy de mieritreritra miracle tsy miracle zany ny fitantanana ny firenena document tokony préparenao amiko zany io document ananany rehetra UEM PEM zay fomba itenena azy moa zany tsy de tena am'izay misy zavatra azo tomina be de be zany ao entina hitsy iangana fa raha le paikady fomba nitondrana azy teo tamin'iny apahany voalohany atao hoe mandat voalohany mimandat moa tsika zao iny ohatrany diso lalana de zay le teneniko tany am-boalohany hoe mahaiza makalesina tsara stomy amindreo le manam-pahaizana be de be manodidin'ireo ameo asy reo hoe maka ny lesona rehetrarehetra hoe tia ny mbola azontsika ho tanterahana tia ny tsika izany azo anaovanao mihitsy le document cadre zany afahanao mitsinjo ny 2000 azomi 2021 zao 2022 io hatrany amy 2026 ndray ary tadidio tsana fa iny document cadre iny no azahoanao vola zay le tenenako hoe le kely sy le anina za zany reny le hoe ratification hoe ny ainanay reny sy ny karaza reny ange suite logique ana document anakiray efa ny volavolaina de manatanteraka fotsiny de zay le tonga io mifampisambola mifampandrosoana zany io zay ny fomba fitantanana any reny fa zao roviny ianao ny manao an'izay raha anao hiazakazaka zany tsika zao de hoaiza de colloque tany amin'ny sud ny fivoriana farany iny nataony ny fitondram-panjakana tany amin'ny faritra Atsimonosy pipeline resaka parc solaire resaka famatsiana rano sy fampandrosoana amin'ny ankapobeny reny mantsany zao ohatra ny efa fitaratra hoe eny ary fa miasa ny fitondram-panjakana de mandrositsika ny any avaratra koa moa miandry colloque ohatrandreny tsy fantatritsika zany toy ny hevitry ny sénateur azafetra ny olana kely senikaza de ohatran'izao le fijerena mihitsy an'le hoe tsy nanao nininina mihitsy le teo aloha fa raha jerenao any reny le programme na nitondraka azy de zavatra tsotra ireny le zavatra ntonontononony reny eny raha tena mandinika sy mamaky tsara ty moa zany ohatrany mety tsy tian'ny olona no miresaka an'ity ako na miresaka an'ity zay indrindra hoe le ao amin'ny asy ve mandray miresaka an'ity le hoe fisandratana 2030 tanake jereo le document raha manana an'le document fa zay metimety am'ilay fitondrana zao no sitominy ao dia lazaina de lazaina hoe izy no nanao anazy satria lay objectif ny mitovy daholo le ampandrosona ny any atsimo fa lay metimety aminao sy afana anaovana communication no sitominao ao de iny io avoakanao io fa le tena fototra mihitsy le fototra ny efa ao le fototra tena hoe za fa saketany fa inona moa no tena mba hoe nataonareo tany atsimo ao anatin'le izy sarotra ny mamaly anazy ngambany fa de tena hoe lasa hoe zay zany zao maninika raha vao miteny an'le natao rehetra taloha de ohatrany hoe io rehetra lava malahelo toeranao de hoe te ampiseho foana hoe nanao fa zao hoe fitohizana ny fitantanana ny firenena nisy zavatra napetraka atao zany ho tanterahana ka rehefa tsy eo amin'ilay fitondrana tsy ianao dia anjaran'ilay manohy aty arina no mijery arak'ilay teneniko teo ty hoe ohatra metimety amin'ny programmako tinga azo hitsy ato de azo atao an'izao fa zao lay foto-kevitra fototra iangana
foto-kevitra mihitsy zany ainganany mazava be hoe tsisy tsy nieritreritra ny nampandrosiny any atsimo fa misy fotoanany koa io zay le resahako anao hoe misy document mihitsy ane iny e ary lay resadresana satria resahanao iny le lalana iny misy hoe tsy manao politika raha tsy misy an'iny reza ohatra iny eny efa tany amin'ny 2018 ingamana izy iny efa vitan'ny président Jona fa ny fotoana nataterahana azy a misy an'le kipitsipitsiny eo fanataterahana ny document zay le hoe tokony ho hita any anatin'ny document cadre ny président talohany zany na any anatin'ny laminasany paikadiny zany fa izy efa tsy ao amin'ny fitondrana moa de le am'izao miresaka azy de efa reny zavatra efa petraka ao manatateraka zany a raha zay le ampangatahako hoe misy ny tokony tohizan'ny fitondram-panjakana fitohizan'ny fitantanana misy zavatra ao zany a afaka tohizina tsara fa tsy hoe rehefa manohy an'le izy ianao a de tsy nanao mihitsy ny teo aloha fa zay zao no manao anazy nefa rehefa joina ary ny olona mahay sy ny manan-tsaina ary mahay manaraka an'io a mahita mihitsy tsy ty ve le resaka pipeline zany angambany tsy voatamin'izao fitondrana zao ny resaka efa nanomboka mihitsy zany nareo efa natao mihitsy tany misy fomba hanataterahana an'ireny fa ny fotoana no hoe tsy tamin'iny fotoana n'iny fa mandeha zay moa zany le izy hoe misy étude ny étude technique ny de any mbola misy ny aléa technique be deaibe tsy maintsy fehezonao daholo alohan'ny itondranao an'ilay tetikasa zany misy fotoana anaovana an'izany na ny sondage sy ny karazany any zany ene mandeha daholo e zany tsy vitanao anatin'ny hoe heritaona zay indrindra ndreo mato sénateur nareo nivony atokasvema ve zany zao mahita hoe ny vahoaka malagasy no mety hoe diso na hoe ny vahoaka malagasy no tsy mahafantatra ny faharetana tokony ananana amin'ny fampandrosoana ka antony faharesenareo tamin'ny fifidianana farany teo zao e tsisy vahoaka diso zany zany aloha tonga de resahako tsisy vahoaka diso zany fa ianao mpitarika no tokony anana fijery tsara de manazava aminy hoe ity ny lalana andehanantsika ny mety olona tamin'ny asvemane sao daholo eny olona vao mahita ay ty nataondra zao ay ty nataondrahana ay ty tamin'ny fitondrana zao fa ny olana tena olana ary fitsapanay zany hoe zany navoanay a mety ho faiblesse koa zany mety ho point fort de hoe manao zavatra ny président teo aloha tsy hoerahoera ohatran'io mihitsy manao zavatra zay aloha zavatra tena misaraka mihitsy eo ny lay olona ka iny le olona mitarika iny a no tsy amezanao tsy ny vahoaka malagasy fa ny fahaizanao mitarika azy faiblesse-ny anankiray moa de hoe izy zay ny teny fa de nataony mangina tao miasa mangina nefa n'le izy a nieritreritra izy fa hoe amin'ny fotoana ho fantatry ny olona foana io a de zay mety ho point fort zay mety ho faiblesse zay fa ny conséquence zany a de tsy teo tsony izy satria tsy de hitan'ny olona zay resahako anao zay amina tetikasa anankiray hoa tsisy tetikasa vitanao anatin'ny hoe taona roa taona an'zany io a miainga any amin'ny processus de négociation an'io azahoana an'iny vola iny ny fomba anaovana ny étude an'iny ny identification an'iny projet iny fotoana zany atao namana ny fotoana atao namana tsy elaina ny fotoana ary tiako tsindrina kely mbola reo lay ty moa ary anisan'ny fantaro sara misy projet eny tamitsika tao anatin'ny crise tamin'ny 2009 mbola tao anatin'ny ministère ny fambolena sy ny fiompiana tam'izany eny efa nisy tetikasa efatra sa 5 tao io mandeha io izy a inona ny zany projet zany mbola any ny olona miaraka manoratra anay an'izany projet zany mbola velona soamantsara daholo ao anaty moa zany ny ministre Rolara Vatomanga reny tam'izany tany amin'ny transition reny nisy projet mihitsy hoe reto projet sortie de crise de raha nahity ianareo raha nahity tsika no ny tena nandeha nipetraka ara-dalàna le fitondrana tsy de nisy olana loatra zany tamin'ny fitondrana Jonarmampena nanarina ny tontolo ambany vohatra le gap rehetra tsy ampitsika amin'ny vary eny fa kaiky kely fa nisute le izy de naninona ny olona nanomboka miverina ny toe-tsain'le olona hoe mila miasa tsika raha tea androso fa tsisy hoe omena fotsiny zany de zay zao le potikio zay le toe-tsaina resahako potikio zao lasa famadika am'izay ndray famadika am'izay zao ny zava-misy nanamarika an'izay roa taona sy tapan'izay ndray matolo olo ny Madagasikara teo aloha ny fikitian'ny fitondram-panjakana ankehitriny ny
karazana lalàna maro samihafa. Roa ny tena nahabe resaka tatoato, ny lay fi hoe resaka zoam-pirenena malagasy, fa eo ihany koa ilay lalàna mahakasika ny satany mpanohitra. Sotomboka ianao aloha amin'izay resaka satany mpanohitra zay. Nareo ihany koa moa mikirakira lalàna ihany koa teo aloha. Manahoana ny fahitanao azy io? Tena mamelona n'ilay atao hoe demokrasia na ilay lalao demokratika eto amin'ny firenena ve? Mamela ahy aloha ianao alohan'ny resahana ny satany mpanohitra, mba tsara fantatry ny olona ihany ny lalana naleny iny lalàna iny. Mamerina tantara kely fa misy zavatra zany tsara ho fantatry ny olona fa tsy de mety loatra le miresaka de tonga de mifammetsiny. Saika izay mantsy zany misy hoe maninona tamin'ny andron'ny ASVM zany tonga de natao zany zavatra. Zay zao no tiako. Ahoana tsy nataonareo iny lalàna iny fa ny andron'ny sénateur zao nareo vao nandany an'ilay izy teo. Zao tompoko no tsara fantatritsika lalàna ny fehiny mpanohitra iny. Iny lalàna mandrafitra ny mpanohitra iny dia nisy solombavam-bahoaka nanitsy azy. Za tao anatin'ny commission juridique, natsona indroa io solombavam-bahoaka io mba hamelabelatra an'ilay lalàna hoe ho resao aminay aloha lay lalàna. Efa nitsina le lalàna efa nisy. Satria le lalàna efa nisy. Le lalàna tsinona efa nisy. Dia tsy tonga io. Ahoana moa no ahafahanay anaiky sy nanao an'iny lalàna iny lay olona tokony hanolotra n'ilay fantsinarany tsy tonga nanatrika an'ilay izy akory. Hatramin'ny farany mihitsy zany zava-misy anana. Ray anankiray faharoa, lalàna momba ny fanoherana no resahana nefany le fantsina avy hatrany no resahako le ray teo aloharany mbola tsy ny aplikena akory de efa hitondrana fantsina. Mila fanazava-kevitra zany. Fa maninona ny nahitsy ny teo aloha nefa mbola tsy ny aplikenao akory. Mbola tsy hitanao akory inona ny namety na naharatsy an'ilay lalàna. Tonga de ahitsinao avy hatrany le izy. Zay zany ray faharoa. Ary raha nitondra an'ilay fantsiny ianao de hono lalàna mifehy mpanohatra zany ve? Tsy tokony mpanohatra no tokony hanaovana fakakevitra resahanao ao aloha miresaka satria tsy ianao zay eo amin'ny fitondrana indray no manao lalàna ho an'ny mpanohatra. Zany koa iny. Hiditra amina inona moa zany? Velakevitra manaraka. Zay zany forme zay. Tena hiditra fond am'izay ary ny fond zany indray de zao. Io le lalàna noentina nahitsy io. Ny tsy nahavitanay azy moa zany de zay zany parametra maromaro tsy tafiditra ao anatin'ny fomba fiasa farafahakeliny takina ihany koa zay. Zay zany. Fa eto indray zany de hiditra am'izay am'le tena lalàna raha satria nalefa am'izay le izy no izy tao zay. De zay na de hoe tsy afaka nijery an'ilay izy ara niaraka taminy dia tao anatin'ny commission nanadiady. Ahoana moa ty lalàna ty? Ao anatin'io le lalàna vaovao io ka itsika Madagasikara dia anisan'ny manao siniany reny le convention internationale reny, manao ratification an'ireny le pacte reny, tsika reny le traité reny. Resaka demokrasia. État de droit. Ao anatin'ny liste de zao ny zavatra ao anatin'io misy liberté d'opinion ao misy ny opinion et expression de ao le resahanao momba ny demokrasia. Zany sy ny avitsika. Ity lalàna mitondra fantsiny ty nefany manala tanteraka an'izany. Tapahako ianao andriamatoa sénateur. Manala ny fahalalahana, maneho hevitra le lalàna mitondra fantsina zay ve le hoan'ny antoko-panohatra. Antoko-panohatra ny resahantsika eo. Zay zany le ny tantaratra ao anatin'le izy. Fa le miteny hoe manala tanteraka, tsy manala tanteraka, fanamboarina hoa mpanohatra parlementaire. Zany hoe la izy zany tokony nisy ny opposition nge ivelan'ireo parlementaire eo fa le lalàna tena mifehy tanteraka mihitsy hoe ao anatin'ny parlementaire. Mpanao politika tsy ao anaty parlementa daholo ny
de eo zany eto zany tsika eto zany tsy verina tsony anjaran'ny ACCM manapaka an'iny ivoaka iny sy ny karazany fa eto tsika andao tsika hiditra débat politika am'izay tena purement politika zany raha le lalàna io zao zany no teneniko ao anatin'izay tokony fantatsika aloha fa ny misy fomba amin'ny teny frantsay ny tenenako azy hoe la loi est impersonnelle ny fomba nandrafetana an'iny zany sy ny foto-kevitra nijerevanay rehefa nijery an'iny lalàna iny zany zay dia lay olona aloha nijerena hoe ty olona ty sao de zao na sao de zao mipetraka eo de namboarina le lalàna ifanaraka amin'iny olona iny zay le izy olana zany zany hoe marika ravalomana napetraka olana eritreretina olana io olona io satria io le anisan'ny nazy boaty be indrindra io zany no mety hitarika an'le mpanohatra io zany no mety ohatrao dia aloha itsy avy atrano lay lalàna zany amin'izay fotoana zay zany ny faran'le izy zay le tiako tenenina amin'ny hoe la loi est impersonnelle donc zany zay zany le fomba fijery ohatran'izay ao anatina fanovoana sy le ankatoavana an'le lalàna zany tokony hiala aloha zay ny anankiray ary ny tena olana zany satria mijery le izy ihany de ny tena olana ao anatin'le izy de zao eto zany de misarika ny sainy reto le olom-boafidy maire conseiller municipaux conseiller communal olom-boafidy reo ange tsy olona ny fidininy eo amin'ny fitondrana daholo miaraka amin'ny fitondrana daholo misy opposition reo fa le lalàna ny opposition zany eto de mety ho sahirana amin'izay satria any amin'ny parlementa ny fanoherana zany no atao hoe débat politika tokony jerentsika reto le olom-boafidy rehetra reto lasa ty amin'ny opposition ho sahirana an'ereo zany rehefa tena anao politika ka anao opposition satria hipetraka le lalàna satria nareo tsy parlementaire nefa voafidim-bahoaka any amin'ny nefa nreto voafidim-bahoaka dio tsara zany any amin'ny commune sy ny vofidim-bahoaka manana foto-kevitra an'ireo ny aingany teo zany no ataoko hoe débat politika ary hoentsika ambonimbony kokoa le izy zany no tokony eritreretintsika amin'ilay lalàna io iny débat juridique le convention sy traité ny resahako teo anjaran'ny ACC mijery an'izany hoekenina tsy hoekenina izy anazy iny fa ny après débat politique io resahako io ahoana ireto nandrindraindrindra le atoko politika misy atoko politika tsy manana parlementaire fa atoko politika izy manana olom-boafidy any amin'ny commune manana olom-boafidy indray nefa izy any amin'ny commune sy any amin'ilay zay toerana maro samihafa ahoany reny olona reny ao anatina contexte iainantsika zao raha petraka zany io lalàna io tena tsindriko mihitsy zay hoaiza ny politika fanoherana hoentin'ireo amiko zany fanalefahana tanteraka sy famonoana ny tanjaka na antoko politika zany la izy de zay no tokony hoeritreretintsika hoe ahoana moa zany raha ho ampiarina io lalàna io sy ny karazany so le tokony zay koa zany nefa hoe ahafahany fitondram-panjakana miarakaraka miasa araka ny tokony ho izy ampandeha kokoa ny fampandrosoana sao de hoe ka eo am'le foto-kevitra fijerena amin'ny mpanohatra ny diso amiko fa ngamo zany rehefa mpanohatra de hoe ny asa mpanohatra ane de ny tsikera ny afaka manolo-kevitra izy arakaraky ny fijeriko anazy fa raha ohatra tsy miaininy arifa tonga de hoe ny anay ihany ny anay de tonga am'izay le foto-kevitra le fijerinao zay izy hoe tsy aloha fehezina mihitsy reto mpanohatra reto satria animbatsika marina zany de zao tsy matary tsikera le fitondrana nefany ahoana no ahafahanao mandroso raha tsy mba misy hevitra any tsy de ratsy daholo ane no atolotry ny mpanohatra zany aloha oka zava tsara ny resaka ohatran'izany tsy hoe zay rehefa miteny ny mpanohatra de diso daholo ny tenenina zany zavatra ny teneniko teo zao misy azo verifiena misy azo za zao tena hoe mangataka mihitsy hoe mangataka saina tony mihitsy mijery eva de mijery fitaratra nareo de mandinika an'ilay izy fa aza hoe le teneniko io nge mpanohatra de amelona fitondrana raha mbola zay ny toe-tsaina hoentinao manao analyse na situation tsy tafavoaka ao anao fa mpanohatra tsy maintsy hiteny foana kanefany ao anatin'iny le zavatra tenenina iny tsy tokony hoe
ho raisinao hoe reo manohatra avy anay fotsiny reo ny amely anay reo ny anongana anay raha vao zany ny toetsainao tsy tafavoaka ianao amina zavatra ohatra ary io tena zavatra angizabe ary ity ny tena farany ty ny tena farany amin'io resaka lalàna ampanohatra io za zao am' raha ny heniko kelikely finoana hoe ny team hoe ho ao amin'io le torana indray io le placena 7e vice président ohatrany kely finoana mpanohatra io ho mpanohatra de inona ny zavatra misy mba mahazo information tena mba mifampiresaka aminamana ny sena dia lasa manangana antoko politika fosika mpanohatra mandeha any ambadika any misy député miresaka an'izany lasa mody hoe mpanohatra eo asina mpanohatra satria asina le 7e vice président satria le tanjona io koa zany tena mahavoatsika le torana 7e vice président zao ny avantage misy ny karazany fa ny andro fanontaniako de ity move ianao lay voafidy eo zany ao amindreo le fatapatatra daolo le zavatra miseho tsika tsy manonona anaryn'olo fa jerenao amin'ny fihetsiny daolo de fantatra hoe ty zany mitetika ny titorany ty tetena ianao ve mahavita arany ary mafe ary afaka hitondra ny tenin'ny mpanohatra fantaninany azy ianao zany le 7e vice président ao fa hoe ianao mpanohatra satria ianao tsy de niaraka tamin'ny mpanohatra hatram'izay tsy mahita mihitsy lay fantatra ihany koa hoe mety natolotry lay eo anivon'ny fitondra fanjakana misy zay zany zay zany le izy de hoe fa mifantaniko hoe mahavita an'izany fe ianao mavitanao ve zany andre matololo Madagasikara tapitra moa ny fotoanantsika ranoarina kokoa hoe tsy ampy le ora iray fa zay no orananantsika fa zao faranantsika ny fandarany tsy ametraka fanontaniana fa so de misy teboka tianao apetraka nao fariparitana ho entintsika mamarina ny fandarana ny tena ity be de be ny zavatra voalaza teto hoe fa ny za moa zany tena nisan'ny hoe tena mandalina ny kolotsaina mamalagasy zany tsy afeniko zany amin'ny firesahana amindreo lara tokony irehareana zany ary irereako mihitsy ny any zany zay hitovizantsika mianaka ia de ny anoteniko de zao am'ty le resaka show de communication resaka raha hery ty de zao ny am'mba teniko momba an'io teny atsipy ty any amin'ny manam-panahy ny teny io ny tompoko toy ny salaka ka ianao tompony ihany no afatony eo amatotra anao io zay ny tranga tany tuileara zay tamin'ny fihetsiky ny mpianatra sy ny sisa indrindra le izy le teny natao reny zay ny anankiray ny anankiray koa de zao asio asiny re ny malagasy asio asiny zanaka malagasy am'izao trangan-javatra miseho eny amin'ny fampianarana izao asio asiny reo sy fomba hitantananareo ny vola sy ny karazany oka tsy hoery no anoerana hery fa raha samy hery ohatry reny no miady fa azo alaminy ainana foy ary mpianatra ainana foy mitady ny zoany izy ka zay ny zany ny teneniko hoe mba asio asiny ihany ny zanaka malagasy ho izy ty fireneny ity raha ny zanaka malagasy ohatry reny ny anaovana azy ary farany de farany de farany dia teny tsotra no amezako azy trafikena ome mahery ny voalaza rehetra teo ambava omana ampomieritreritra tompoko mankasitraka tompoko andre matodjafetra rahandre manantsolo olony Madagasikara teo aloha manampahaizana manokana ny fampandrosonany ny tontolo ambanivohitra mpanao politika ary mpikembanao anatin'ny bureau national ny antoko hery vaovao Madagasikara misaotranao ny vahiny tato anatin'ny fandarana sahi tamin'ny teny ity amin'ny manaraka mbola misy ny sehatra fahana mifanakalo hevitra ilay resaka lalàna teo mbola ho resantsika misimisy kokoa arakaraka ny fivoarany raharam-pirenena misaotra antsika rehetra tany atokantrano tany nanaraka ny fandarana sahi tamin'ity ariva ity manome fotoana ao antsika ho amin'ny heriny indray mandrapitafary tompoko